Manontany tena isika fa isaky ny mihetsika dia misy foana ny fananganam-panjakana raha ho an'i Madagascar nefa rehefa aveo tsy hita akory ny fiovana sy fandrosoana hoentina izay fananganam-panjakana izay fa vao maika aza miagisitra mihamahatra foana izany Madagascar izany. Ka noho izany andao fantaritsika ny antony lehibe izay tena mahatonga an'izay fananganam-panjakana izay sy ireo rehetra ao ambadika an'izay fananganam-panjakana tsy misy fiafarany izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fananganam-panjakana izay tsy misy fiafarana no tena horesantsika atao anatin'ity video ity. Tsy voata amin'ity taona ity isika no naheno an'izay fananganam-panjakana nisy tao Madagascar tao fa hatrany amin'ny republika voalohany dia efa nisy foana izany fananganam-panjakana izany rehefa hitan'ireo sasany fa tsy metimety aminy na ihany koa manohintohina ny fihinanany ireo mpitondra izay nitondra teo aloha. Ny antony iray lehibe voalohany dia ny fiankinandoha amin'ny Frantsay. Satria isaky ny misy olona izay mitondra ao Madagascar izany hoe isaky ny misy mirotsaka ho filoham-pirenena dia matetika ny Frantsay foana no ao ambadika an'ireo olona rehetra izay lany amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany no izy ireo tena manohana mafy ny kandida izay atokisan'izy ireo fa afaka hiara-iasa amin'izy ireo tsara mba hahafahan'izy ireo migalabona sy manararaotra ny harena be izay misy ao Madagascar ao ka indro ara fa manohana tsy misy fepetra ireo Frantsay ireo amin'ireo kandida izay no heveriny fa ho lany soamantsara ary tohanany mafy hatramin'ny farany izany mandra-pahalaniny izay kandida izay. Rehefa lany amin'izay ny kandida iny dia izy ireo no mibaiko ary izy ireo no mahay izay tiany atao amin'ilay kandida izay nitohanan'izy ireo ka lasa filoham-pirenena izay. Manomboka eo dia lasa tsy tompony tena nitsony ilay filoham-pirenena fa tsy maintsy manaraka baiko midina avy any Frantsa any amin'izay rehetra tian'izy ireo atao izay. Fa raha tsy zany dia raikitra avetrany ray ny fananganam-panjakana rehefa mitady sitaka sy hiala amin'ny Frantsay izay. Ny antony ray faharoa dia ny fijoroan'ny ry zareo avy ao anatin'ny vondrony 48 na ny club 48 ao Antananarivo renivohitra ao. Raha nahita sy nahatsapa isika hatramin'izay nisiny izany fananganam-panjakana izany dia misy diantanan'ireo avy eo anivon'ny club 48 foana izany fananganam-panjakana izay efa nisy hatramin'izay ka mandraky ty androany izay. Satria ry zareo ao anatin'ny club 48 ao dia misisika mafy ny hametraka ny olon'izy ireo eo amin'ny fitondrana ary izy ireo ihany koa no matetika mibaiko sy manolo-tsaina ireo olona rehetra izay nitondra teto amin'ny tany sy ny firenena. Ka rehefa manao ny tsy metimety amin'izy ireo na ihany koa manelingelina ny fihinanan'izy ireo dia indro ara fa raikitra amin'izay ny fanaratsiana sy ny fanaparitahana ny vaovao maro isan-karazany mahakasika an'ilay mpitondra mba ahatonga ny vahoaka hitrotra ka tsy hatoky an'ilay mpitondra intsony ary tsy maintsy hiafara amin'izay fananganam-panjakana izay. Inona moa zany ny tena antopijoroany ireo kleba ireo ao Antananarivo renivohitra ao? Ny tena antopijoroany io kleba io ao Antananarivo renivohitra ao dia ny mba hanaovana ampihimamba ny fitondrana izay mba tsy ho azon'ireo avy any amin'ny sisitany intsony fa hijanona tsy misy fepetra amin'ireo olona sy taranaka avy ao Antananarivo foana izany fitondrana izany mandrakizay. Nefa tadidio fa ny Madagascar dia any malagasy rehetra ka mananjo hirotsaka ho fidiana avokoa ny rehetra isamparitra ary mananjoho lany soamantsara eo amin'ny fitondrana izay. Fa maninona no matetika rehefa ny avy any amin'ny sisiny na ihany koa ny olona tsy avy ao Antananarivo rehefa lany eo amin'ny fitondrana dia fanaratsiana foana tsy misy fiafarana no atao an'iny olona iny manomboka izy mahazo fahefana mandra-pahialana eo. Raitsika ohatra vitsivitsy zao fotsiny tamin'ny andron'ny hery Mampianina izay tena hita fa nafana dia nafana ny fanaratsiana azy na dia nahavita zavatra azy fa ny tenany moa dia namela malalaka an'ireo rehetra izay naneho hevitra ankahalalahana ary niezaka tsy nisambotra mihitsy ny tenany tamin'izany fotoana izany. De amin'izao fotoana izao ndray dia raikitra inzay ny fanaratsiana ny kolonely Mikaely izay filohan'ny fanavaozana amin'izao ankehitriny izao noho izy tsy avy ao Antananarivo renivohitra ihany koa mazava ho azy fa avy any amin'ny faritra hafa.
ao ambadika an'izay ihany koa dia aratsina miaraka aminy ilay mpandraharaha avy any Toliara Ikofalidaya izay hosorapotaka etsiroa amin'ny fanaovana trafika maro isan-karazany hono izay Ikofalidaya izay mba ahatonga azy ho ratsy endrika eny nivon'ny fiarahamonina eny amin'izay mantsy tsy misy matoky azy intsony indray ny malagasy ary tsy matoky ihany koa ireo mpitondra izay toanany izany Ikofalidaya izany noho izy ilay nasaha nitoroka sy nitory any Mamravatomanga ary isany fototra iray lehibe izay nampirodana ny Mamravatomanga amin'izao ankehitriny izao izany Ikofalidaya izany raha tsy nisy any Ikofalidaya dia tsy nisy Mamravatomanga niongana sy ny gadra izany amin'izao ankehitriny izao ary tena nahita faisana mihitsiny izany Mamravatomanga izany noho izay ezaka lehibe sy ny fahasahina izay nataony Ikofalidaya izay nasaha nitory azy tany Nosy Maurice tany ary io mo fantatsika tsara io ny vokatra izay azo avy tamin'izany fitoriana izay napetraky ny Ikofalidaya izay na dia efa tsy eo aza Mamravatomanga iny amin'izao fotoana izao fa mbola migadra any Nosy Maurice ihany dia maro ihany ireo izay tsy faly noho izay zavatra nahazony Mamravatomanga izay indrindra fa ireo rehetra izay efa zatra voky sy niara nihinana tamin'izay Mamravatomanga izay ary ireo rehetra izay nanao tantely afadrakotra ny harim-pirenena nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny dia tena malahelo mafy izy ireo amin'izao fotoana izao ka eo indrindra no mahatonga an'izay fanaparitahana fanaratsina etsiroa eny nivon'ny tambazotra sosialy amin'izao ankehitriny izao zay ary izay antony rehetra mba ahafahana manao ampihimamba sy mitazona fahefanana izay mivangongo ao andrenivohitra izay no antony ray lehibe ihany koa mahatonga izy ireo amin'izao fotoana izao tena sarotra amin'izy ireo ny hanaika an'izay hoe fédéralisme na ihany koa ny fanekena an'izay hoe décentralisation izay satria raha vantany vao apetraka izay état fédéral izay mantsy dia sarotra amin'izy zareo izay efa zatra ny fehy any Madagascar hatramin'izay no hifehy any Madagascar iray manontolo satria samy aleo tena avokoa ny faritra tsirairay fa tsy ankindoha amin'ny Antananarivo intsony izany manomboka eo ka noho izany raha tena tiantsika ny hampandrosa ny Madagascar dia tokony apetraka izay état fédéral izay amin'izay mantsy mba tsy ho fehizin'ireo olombitsy izay Madagascar iray manontolo izay fa mba samby hampandrosa ny faritra misy azy avy amin'izay ireo faritra rehetra manirana ny nosy izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino vidimy like ny vidéo antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa